Dondramane! Istina? Food lovers! Fa coucou daholo mety gaga amanareo anakaizy matio fariraka izy dia mitotobe izy dia androany dia hanao dégustation indray tsika ana produit anankiray izay tsy dia commun amintsika fa hoantsika matetika rehefa manao pique-nique na rehefa misy fotoana izay iny zany fa ny sandwich misy karazana maromaro misy variété maromaro misy karazana mofo maromaro ihany koa kopatana ho anareo rehetrarehetra izay makafy sandwich any atokantrano any dia nampahatonga anay Istina safidy sandwich be da be sandwich mora amin'ilay 500 fa androany zany vidéo spéciale top 3 ho ana sandwich lafo mba miakatra gamme kely zany tsika 8 000 ariary mora indrindra misy jusqu'à 12 000 18 000 ariary ary sasany 18 000 ariary dia azavainay anareo fa manina moa zany ohatrany prix dia inona ilay tena exceptionnel ilay sandwich dia anaovanay top 3 li izy karazana sandwich fina andramantsika androany anaky 10 ihany no andramantsika androany io zany efa sélection des famille hatrany dia manasanareo ihany koa zay mba hanandrana amin'ireny toerana raha misy koa moa misy sandwich hitanareo hoe tsara ka hoe mbola tsy nandramanay dia teneno zay fa ho avy zay amin'ny angaty ny arina hanandrana zany sandwich zany koa sarambony anay fa hitanareo ihany fa anisan'ny mpakafy mofo eto amin'ity tanànany Madagasikara dia akoatran'izay le sandwich zany ny notenay anazy moa zany ataona top 3 le fantatrareo jerenay ny qualité an'ilay produit ny prix rapport qualité prix zany hoe tena mérité an'ilay prix ve ohatra ny tena izy 18 000 ariary na 8 000 ariary tena tsara tokoa ve izy zay le classement dia zay nanaovanay le classement top 3 zay ndao atsika raikitra amin'izay zany ndao andramana i Tiffany te hinana sandwich be hono izy dia anao ndao andramana sandwich tsika dia atombotsika atao amin'ny Charlotte zany ny mpifaninantsika voalohany Charlotte eo Tsahabe Charlotte eo Tsahabe ny vidiny ity sandwich poulet daholo nalainay dia ny zareo zany sandwich poulet 14 500 ariary ohatran'izao ny paoziny mofo misy sésame amboniny dia tatarainay anareo rehefa eo ny manaraka azy eo dia sandwich ao amin'ny le gourmet akondrano zone zital eo akaiky ny score dia ny ao amin'ny le gourmet 18 100 ariary ny vidiny ity zany poulet fumé sandwich poulet fa fumé ny zareo le poulet dia andramantsika koa rehefa avy eo ny ao anatiny ohatr'izao ny ao ambonin'le pain zany feno karazana grain ny manaraka azy eo dia ny sandwich amin'ny pâtisserie Colbert poulet miel ny ao amin'ny pâtisserie Colbert ny vidiny 10 000 ariary ny ao anatiny moa zany to dia ningengentina le izy misy tatarainay anareo rehefa eo roquette fa poulet abazina poulet daholo zany fa tindray poulet miel 10 000 ariary Colbert eo Taninarenina ny fananentsika manaraka dia ao amin'ny bredy mafana eny pasamadinika
bread mafana eo ampasamadinika tsy koa mbola sandwich au poulet any 15 000 ariary mividiny dia misy salady sy ohatrohatr'izany moa zany dia ohatr'izao paoziny mofony zareo dia andramantsika eo rehefa aveo farany dia ny sandwich ao amin'ny suite dose rekondrano sandwich amin'ny suite dose koron-drano ny vidiny dia 8 000 ariary suite dose moa zany akaiky ny fort restaurant dia ohatran'izao sandwich au poulet fromage dia zao zany ho tapahany papadina daholy reo sandwich rehetrarehetra reo zaraindroa aloha mba jerena ny texture an'ilay mofo dia avy zay manandrana atombotsika atao amin'ny Charlotte sandwich poulet 14 500 ariary vidiny eny Antsahabe misy azy ohatran'izao ny paoziny ao anatiny mazava dia inavy ny ao anatiny papadina ny ao anatiny hitantsika zany misy cornichon misy akoho misy oignon misy mayonnaise misy salade de tomate zay zany voatabia sy tomate voatabia zany hotapahako indray le ato amin'ny le gourmet eny koron-drano misy azy occidental le izy moa zany fa grain be da be fa tsy sésame fotsiny grain de sésame noir sésame blanc dia misy grain de lin koa dia ohatran'izao ny découpeny dia sokafany papadina ny ao anatiny to ditako aloha zany misy le poulet fumé dia fromage emmental dia misy ihany koa salade huile d'olive misy mavo dia misy tomate voatabia ato ndraitsika manana ny sandwich poulet any ina moa Colbert poulet miel pain moa zany samy manana ny fanaovany pain somary sahirakira amin'ny papadina manapaka an'le pain dia inavy ny ao anatiny papadina ny ao anatiny misy roquette misy ohatran'ny sauce au miel angambany io dia misy ohatran'ny poulet somary grillena tsy haiko asiako anareo kely ato angambany hitantsika azy kokoa vetivety dia ny mofo io tandreo somary ohatran'ny grillena zany akoho dia le mofo enjakinjana ihany ato ndraitsika manana ny sandwich ny bread mafana au poulet foana poulet sauté au poivre dia tapahantsika dia salade moa zany fony papier film atao dia lasa somary film le salade fa ny ao anatiny aloha zany dia be garniture be mba tatao ny papadina ao anatiny zany garniture to dia hitantsika eto le poulet tena généreux be zareo tao amin'le poulet dia misy mayonnaise misy oignon dia misy tomate ary misy salady ihany koa zay no ambangivanginy ny zavatra ao anatiny marihana fa dia mofo malefaka be ty an'ity anankiray ity ato ndraitsika hijery anapaka ny sandwich ao amin'ny suite dose poulet foana poulet fromage ohatran'izao moa zany le izy rehefa nitapahana mayonnaise aloha ny hitako mahita mayonnaise tsika fromage dia takely misy fromage misy oignon misy thym sautena zany ilay akoho sy nake miaraka amin'ny thym atody voatabia dia misy atody misy voatabia dia farany salade ok dia reo avy zany ny anaovanay ndao andramana androany bread mafana suite dose misy ny Colbert dia ato misy ny gourmet sy Charlotte dia Tiffany efa tahinana be dia laseza moa papaine paine zany io matory io satria zany vizaka manao tournage andramana
Donc c'est atsika nandananty zavatra ty dia atombotsika amin'ny sandwich gourmet. Le gourmet. Le gourmet. Firy le sandwich so? Ty zany andramako dia iny andramako papazoky sa ty andramanay soky. Ohatra zao zany izy ny fofony misy fofona fumé. Satria moa ny gourmet poulet fumé de fromage. Le découpe les moules tena tsara be. Mahery fa ny mofo a. Consistant be le mofo. Misy goatra manome goza. Tsara be le grain. Praliné les grains. Mature. Manome goût le mofo le grain. Ny goût aloha zany na sira na anana tsara be doa. Fraîcheur. Mofo malefaka be. Tsy be gras le izy. Nefa le mofo matsiro be. Dia les fumés, les poulets fumés zareo tena point fort. Maka le fromage. Tena misy équilibrateur goût enjara be ty. Ao anatiny misy atody ihany kefa tsy hitasika. Avy teo. Tsara be ny équilibrateur goût amin'ity gourmet. Fizatsika manaraka ao amin'ny Charlotte. Ny Charlotte. Tianay zoky any. Ny mofony Charlotte somary dense kely, mafimafy kely. Goana tongolo ny Tiffany. Misy goana tongolo mayonnaise fait maison. Il y en a plutôt des sauces belges. Qui a fait les pétaouilles. Des mis cornichons go. Des les moufs. Mafmaf. Mis graines de sésame. Tiens que ça les prononcer ça avec graines de sésame. Ça va être hitako. Les moufs mafmaf. C'est une garniture classique. Moi standard. Attendez, ça va? Près de ma femme. Près de ma femme, elle est son. Tine soup, Ils ont l'usine. Tout est fait dans le fienne. T'es naché de repas. Mayonnaise, non? Moutarde. Poivre. On va se les sauces. On va se parler sauce moutarde, mayonnaise. Ça, on va mélanger ça après, non? On va manger que le tungul. Le coup, c'était normal, c'est que pas de smart. Tu parles d'un pain viennois. C'est spécifique et quel? Et smart demande de renate. C'est une macaron. Mana. Tu as dit qu'un Awami Colbert. Colbert. Ni Colbert. Non, là, tu ne vas pas t'acheter roquette des poulets, des sauces. Miel, là. Huile d'olive. Ça, oui. Ni smash, ben on fait un gilet soupe, mais c'est pas donc, qu'est-ce que ça me fait un soupe là? Ni smash, les mots, c'est c'est mon ça, Mathieu. Ça, tu m'as acheté que le miel. Ça, une petite cavinateur, il a otasqué, ça l'homme, les hommes colpés, là, on a mis coup. Mais tu tiens, tu prononces ça avec quoi? Oui, tu dis, voilà, ça me prend dessus, hein. Les roquettes, vous en avez fait un maïraton, tiens. Que le mouffa, original. Original, musique, hein. Pero. C'est. Tu fais ta part de l'homme, hein? Il a otasqué, ça l'homme, les garnitures. Oui, bah, gustativement, qu'il n'y a qu'à faire PDP, ça va. Ah, mais ce qu'on a fait un sougas? Ça l'a appelé pour le lait.
par contre tsara ny zavatra ingrédient ampiasaina tsara be to qualité be tsotra le izy visiny ao anatiny fa qualité daholo mananatsika azy ao amin'ny sweetose misy grain de sésame ambony le mofo moa zany to de mofo am'le tsara le croûte de misy fromage poulet atody le mahazatra de mayonnaise be mampio be mofo le mayonnaise koa hitako point fort be satria lasa malefaka ho azy le mofo tsotra koa le be mi be ao anatiny soky amandrana ty ataty de ty le andramana le sucre rofiny aloha zany le izy fofona mayonnaise ny anga fofona mayonnaise o mienina ahoana fainondry tsirony tsara le sucre moa zany tsara foana de c'est ça une dégustation en air sandwich sautranareo rehetrarehetra dégustation zany de hiditra amin'ny classement kely zay tsara ivory kely zay de tenenay anareo feu izy ny faharoa izy ny voalohany izy ny fahatelo ok zany zay rehefa avy nivory zay de tapaka fa vetivety kely aloha io zany matio manao coupe-tananareo efa matory izy zay moa zany zao manao tournage efa firy azy zao de efa tokony matory daholo zao de coupe-tanao ahay amandreny rehetrarehetra zay miaro tory am'izao zao biso be zay de ny classement zany atombokitsika ao amin'ny numéro 3 ny fahatelo zany dia lasan'ny sandwich poulet ao amin'ny bread mafana bravo les choix na pain tena tsara be ny garniture tena bien garni tsara de généreux be les poulet matsiro les sauce vinaigrette oui misy moutarde kely misy goût beta be de mamy misy sweet kely classement faharoa zaky faharoa classena faharoa zany ny ao amin'ny sweet dose zany ataonay faharoa fa maninona sweet dose ny faharoa déjà aloha bien garni le ao anatiny de ny soana mofotopaina tena matsiro be ny mofotopaina amin'ny sweet dose cuisson parfait anareo andramo parfait cuisson le mofo de tsy mafy tsy malefaka nefa tena bien garni tsara be de ny soana produit fromage moyennement tena tsara zay miaraka am'le grain de sésame bien prononcé de mazava ho azy moa zany fa ny voalohany azafady sakotra ny voalohany dia mahazo ny voalohany larany voalohany dia ny sandwich ny le gourmet ny antony tena tsara ny mofo dipaina original gustativement parlant ny garniture koa tena produit de qualité avec les fromages sy ny huile d'olive ao anatiny sy ny ina moa sy ty poulet fumé les maîtrises cuisson les poulet fumé zany tena normal ao anatin'le harmonie anagoho zany de atiny ahitana azy satria tsy de be zavatra loatra fa tonga de zay mivoaka de babany avokoa tonga de tsara zany na boucheranao tsirairay avy de tsara de zay zany ny conseil lesdina raha resaka sandwich tantara ho anay hoe aiza ny sandwich tianareo le façon amin'ny MP le façon amin'ny commentaire de zarao le vidéo raha tena tianareo de bisous mamy be ho anareo abonné rehetra tsy misaraka aminazy dégustation anay sandwich top 3 de mino fanafinaritra anareo le vidéo nataonay androany de misaotra anareo hatrany manaraka anay abonné rehetrarehetra nareo abonné rehetrarehetra misaotra anareo rehetrarehetra
na any amin'ny Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn sy TikTok rehetra ireny a dia mirahasoa antsika rehetra dia samy mahita sandwich sasaza azy dia tantarao anay hoe aiza ny sandwich tena tianareo iza ny tianareo indrindra dia ohatrina vidiny dia zay dia bisous mampe bisous dia andramana foana Papa et puis, ça roule la route et puis souffler farang.